Miakatra vetivety any Ambanja isika rehefa avy ao Toamasina resaka tsy fandriampahalemana ihany saingy resaka jony kosa indray. Miasimba ny alaonko any amin'ny distrikta Ambanja, miena araka izany ny vokatra drakaka. Mivelona amin'io anefa ny ankamaroan'ny mponina any an-toerana ny tsy fanajana ny seapitrandrahana eo amin'ny ambaran'ny taleparitry ny jono any an-toerana fa mahatonga izany olana izany koa dia niarany kondoa amin'ireo mpiantsehatra ny rehetra ao anatin'ny roa andro mba hijerena ny fepetra tokony ho raisina ho an'ireo izay manao ny fitrandrahana ny drakaka amin'ny fotoana tsy mendrika izany ary indrindra koa ireo mbanimba ny alaonko indro ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay. Ny fahasimba ny alaonko ny fitrandrahana ny drakaka mbola kely sy anatin'ny fotoana fanatodizany. Ireo ny olana goavana mahatonga ny drakaka ho vitsy ary ahina olany tamingana. Mila apetraka faran'izay aingana ny fepetra isorohana ny fahafonganan'ny drakaka. Ny ombon-kevitra tamin'izay avokoa ireo mpisehatra rehetra nanatrika ny atrikasa zavokonandoha ho entina hanatsarana ny sehampiariana drakaka izay notanterahana tany Ambanja ny alakamisy sy zoma teo. Faritra telo no niara-entana tamin'izany. Diana, Sofia sy Boeny ary samy nanamafy fa tsy voahaja ny fepetra fanjonoana any amin'izy ireo. Tonga amin'ilay fotoana makely ny vokatra mihitsy zany atsika eto amin'ny distrikta Ambanja amin'izao fotoana izao. Tsy adintsika fa amin'izao fotoana izao zany dia isany efa maro dia maro zany ny olona miditra amin'izay sehatra fitrandrahana ny drakaka eo amin'izao fotoana izao. Misy lalàna mifezany tokony hoe hipetraka tsara ary tokony zary hoe ny tompona ndraikitra amin'izay zany tsy ny hoe mpanjony ihany fa ny rehetrarehetra zany na service technique na ny hatra amin'ny mpihinana ary satria matoa misy ny fangalana zavatra madinika tsy mangala drakitra ny mpanjono raha tsisy mpividy dikan'izay tompona ndraikitra ny olon-drehetra. Ny arahana ndinika nandritra ny roa andro ny loha hevitra hoe mahazo tombony betsaka kanefa tsy manjony betsaka. Akoatra ity atrikasa tany Ambanja ity dia mbola hisy ny atrikasa nasionaly atao eto Antananarivo hitondrana sy hamadiana ho asa ireo vokatry ny atrikasa paritra rehetra.